Ambany fahaefatra andrenesanareo ny feon'ny Vero, Arriva, Jean-Paul, Arsène, Abel, Jean-Jacques, Eric, Mimi. Tsy niverina tany beky toeram-pinena amin'ny fahintsolo izy mianaka fa nitododona anaraka ny Josefa azokony Joany iray tapo aminy. Latsaka ho mpiara-miasa tamin'izay lehilahy atao hoe Febroary zay manko i Josefa. Toeram-piompiana sy fambolenty misy azy telo mianaka ity. Niezaka ny nanampy anjokony izy mba tsy ho enta mavesatra amin'ny Josefa ny famelomana azy sy ny reniny. Ataony avokoa ny asa rehetra azona manangom-bola, sitra ny ay anoizana fianarana. Tsy any Castelnuovo efa nilozantsony izy fa ao Kery indray. Nanjary mpianika azo malama azy izy nandritry ny fankalazan'ny tanàna iray ny olo-masina mpiaro azy. Misy azo malama najoro tao. Iatonan zavatra maro ka anisan'izany ny kitapom-bola mirakitra lira 20. Avo lay azo ary voaositra menaka ka mahalamy izay tsisy. Kanefa dia nahitany Joany hevitra ny nahazona an'ilay kitapom-bola. Ho an'izay tafakatra ny loka voaray ka sady ny raisy no nataony ambavo ilay kitapo misy vola no mbola naka zavatra hafa koa izy. Na dia izany aza nefa ny ezaka nataony dia mbola lavitra ary tsy nankaiza loatra amin'ny vola ilay ny reto mba voangona. Ny kiraro, ny akanjo, ny boky mbola hovidiana daholo izany. Nandritra ny fotoana nampanjavozavo ny ho avin'ny Joany no niverenan'ilay nofiny tamin'izy 7 taona. Nitapody indray ilay lohasahan'ny nofiny. Nahitan'ireo andiam-biby. Hitany koa ilay andriam-bavy mamirapiratra tsy mitsatra mamerimberina hoe mezana etritena sy obery koa ary afitrika dia ho azonao amin'ny fotoana mahamety azy ny zavatra rehetra. Neviny fa irotsaka ho mpangataka tao an-tanàna izy tamin'ny Oktobra 1 akaiky ny fotoana nanomboana ny fianarana kanefa ny vola am-pelantanana zara raha misy. Na dia ny hoe mihinana izay vokatry ny atsembohan'ny tena aza no nipaikio ny fiainana hatramin'izay no ny ambopony dia tsy afa nanoatra tamin'ny zava-nisy izy. Naniry mafy ny ho tonga pretra izy ka dia nanetry tena nangataka tamin'ireo mpifanolo-bodirindrina sy olo-patatra rehetra. Sady nibaby kitapo izy no niangavin'ny olona nanao hoe zanaky Marguerite Bosco ndianatry any Kiria mba ho tonga prisaratra izay. Mahantra nefa ndreniko ka ampioara sitrakareo. Vitsy olona mpanana nefa teny amin'ny toerana niteteziny ka saika nivokatry ny tany ihany no narosaky ny maro. Atody akoho, katsaka sy ny sisa. Tohina tamin'izao firosahany Joany mpangataka izao le vehivavy anankiray avy ao Beky ka lasa nandeha nivantana tany amin'ny Mopera d'Asano mpiandraikitra ny paroasin'ny Castelnuovo mba anampy an'i Joany Bosco. Namory vola ihany ty pretra ty ho any Niny Marguerite kanefa nanafatra Niny Marguerite izy iona amin'ny vehivavy maty vady io. Nirotsaka ho an'i Joany indray ny lalam-panantenana. Iara-petraka amin'ny ramatoa mahatamianaky Joany ka 120 lira isam-bolana no fandraisana anjara Niny Marguerite momba ny sakafo. I Joany kosa nirotsaka ho mpiasa trano nanampy azy mianaka. Faraparan'ny volana Oktobra 1 ary nandao an'ny Niny Marguerite Joany ary roso ny di ivoka rivo vaovao eny Kery. Rivo vaovao mahavelom-bolo no novatan'ny Joany tao Kery teo amin'ny lafin'ny fianarana. Tsy niaina intsony ny fanadroadrona sy ny fampijerena nataon'ireo mpiara-mianatra taminy. Ary nalay Mopera Placide nandray azy voalohany tao amin'ny kolejiny Kery aza dia nanampy azy hatrany tamin'ny torohevitra mahasoa. Tsy hita soratra mazava izay ambaratonga ampianarana tandrifan'ny Don Bosco fony izy vonitra hianatra. Izy raha teo efa nandroso-taona mihoatra tamin'ny kilasy nidirany. Nandingana kilasy 2 izy tao anatin'ny 2 taona noho ny fahaizany. Kilasy 9 lasa kilasy 4. Ankoatra ny fianarana izay naombiazany tanteraka dia
Nirotsaka nanao asa tsilikatsily madinidinika izy hanampiana ny reniny toy ireo ankizy mahantra hafa ihany. Ny mamafantran'olona, ny mikarakara soavaly, ny mandrafitra sy ny sisa. Izy ity boky lahy to boky tsy pitenenana ndray mivelariny lahy vendrana mihitsy lahy ty tantaram-piainan'ny Ajesilo asa anie no ataotsika nisoratany Cornelis Nepos fa indray ary zo mampitabitabana zao any amin'ny ladaholy anie masina ankizy ry zoany fa keo laha tsoratra Cornelis Nepos teo ary avy ireny fanazavana nataoko mitsangana aingana. Fa indreto manjo anareo efa tsy manady tsony manino le lahy joany manakorotana ankizy tahaka zao iny e lahy ary inona mampitabataba anareo lasa ao aingana tsy manana boky Cornelis Nepos zany ramose boky tsy pitenena iny vakiny iny nefa tavavoakany dala tsisy banga mitsy lolo latsoratra kosa iny ve boky vakiny lahy teo ento teo jereko tena boky fitsipitenenana tokoa ty zao noho izy tsy anasazy any lary joany noho ny fitadiny lahy tena maranitra de maranitra fa amin'ny manaraka hoeto ny bokin-dahatsoratra misaotra indrindra ramose nakoary ny nofoko aliny kay to na nofy hoe nanao soratononina tamin'ny teny latina ramose de atao dika tiny ndrasy fa soratako daholo le soratononina fa tena tadidiko tsara daholo ka zay zany lahatsoratra amin'ny teny latina koa adika eo amin'ny fitenitsika azy ka fofo ihany moa io lahatsoratra io fa de 30 minitra ihany no meko anareo. Tiany ramose ndry fa vita sady nga eny ramose zavatra izy efa azoko nofo daholo ve ramose mo hitamatama koa tena aingam-panoratra mihitsy anesy zany tsara fa atoiso eny ary maharaka tsara daholo eny ramose ataovindray raha ny dikanteniny io dikateniny azavady ramose efa vitany ramose angana loatra ane zany famerena lany asa lasany ao hoe ho jereko tsy ramose ary to miforiporitra be mihitsy ane zany taratasiny lazany tsy ramose ndry fa taizany nahitany ty lahatsoratra vonimeko ty na ireto sy nomeko azy atao anana ny sesady saika hotononika ihany reo teny efa atao lava loatra izy io ka de aloha janona kanefa atao anana ny sesady ndry tao amin'ny nofoko no natako an'ireo ramose zany fa efa nifisiko melo daholo ny lahatsoratra omenao ka raha mifoa de nisoratako tamin'ny taratasy fa tadidiko tsara daholo ireny omeko anao alohan'ny ankizy rehetra ireny fa kely indray ne se zany nofony se zany zany ve ramose ola tsy narefitra nganjavatra toy izany aho hatramin'izay lalitsy zany tsy zany mantsy ramose fa mahavisa-danja loatra amiko ny nofy na de tsy misy lanjany loatra aza amin'ireo olona sasany ary tsy feniko aminao ramose fa ao anatin'ny nofy no ahitako ny vahaolana tsy hain'ny saina vinavinaina akory amin'io azy fantatr'Andriamanitra ny miandry ny sery joany eny tompoko koa ampiasao ny fanomezam-pahasoavany
anasoavana ny fanjakany. Ohatra aza matahotra ianao raha misifa tsy ataoko raraka ny tany torohevitra ao Joany. Lehilahy vely ty tsy mba menatra. Lehilahy lehibe io mbola manitra kely foana. Volana ely tia marangahy. Azo lazany. Ary ny fomba rehetra ty mety dôly rehefa ty lany afen'ny kibolahy. Mba fetsifetsy. Marina vely ty zany lasy alisany zany. Olo ty le madamo maro ty petrahany langy ely ty to manambola ihany. Izy aloha mananaka. Ao aminy lolo ty misikotra. Ilahy koa vely tsy atoron'izany. Eno Bonina ngely ty za manambola zany. Raha vao tsy manala tsy maintsy voatondro molotra. Ny omby mahily ty tsy lehilahy fony namana fa mba fetsifetsy. Tonokoro joany tonokoro. Indray io aloha nareo lahy fa mbola be lasa tsy vitako. Zany ngely tsy moro joany. Zany vetsy ribo joany. Velo ty le divana mba maly. Gaty tafavoaka lahy mitsy le izy. Nga vita. Andao an-tanindra joany. Hoe ahoana? Hevitra koa aloha zany. Hevitra koa alainy ny laka hevitra saka. Aloha ty manontany ny joany. Ingy craque be mitsy. Ndao ary. Craque be ny bandiny. Sahoana izy lahy? Za koa le tsy mahita an'izany. Ahoana ary no ataon'le ry? Aiza vele tsy zay devoara men'ny Ramsey sy memy mopera. Ray masovalo de vita an'le ry daholo. Arzongy, ilahy mba mianatra ihany. Tsy maraka le ry. Ilahy koa mba miseho bossiste teo nefa tsy makaiza akory. Ilahy re sady tsy manao famerenan-desona, tsy mandray lesona, tsy miheninina. Inona no hain'lahy io? Tsy mangily lafa ty eny fa saropisainy. Rajoany. Manao nareo lahy? Zao very fanambola velo zao Ohatry. Mba manezakezaka ihany fa tsy lasan-davitra amin'ny devoary. Zany ve? Joany tsy alova izay mba atoro lahy. Atoro? Raha resaka fianarana aloha no angatanareo roalahy de tsy misy olana zany. Fa raha no hoe angalatra sy loka tsy zaka samy hafa lety zany fa be zany ay raha zay indray de raikitra ka foana nareo roalahy rehefa aza matahotra na ny ankizy rehetra aza moa rehefa tsy miresaka an'izany zavatra kivalavala zany maninona moa inona ny olana tsy misy olana fa raikitra ampin'lahy nefa zay amin'ny hatramin'ny fanadinana ohatra aza matahotra. Lefa mameo andraso vitivity ary tapatapapiotr zany andraso ary aloha okaloha zo hitandrapsy aory zalahy fa toka atao ambany latabatra Joany ino ty fomba ratsy ty miakatra any am'brok se rehefa avy eo. Inona no fierovatenany sery Joany? Tsy zany raha miseho fa mba te hanampy andry zalahy reo Manampy azy ve ny fanomezany seny fahaizany sy? Zany ve tsy mambotra azy? Ka raha io ve moa raha miseho no mety ampiova azy amin'ny fiainany sy ny sisa rehetra maninona ka? Reo pikireo anie raha miseho no tena anisan'ny ankizy mora rebereben'ny fiainana ary mora sodokan'ny setrasetra ny fiarahamoniny. Ka ifahaiza koa no angalako ny fony. Ary io ihany koa no afahako manitsy azy sy mananatra azy. De mino ve sery Joany fa omby zany tetika se zany? Sy vao 17 taona monja? Sanatria raha miseho mba hanararotra azy ireo indrindra amin'ny fahalemeny. Manaja azy ireo am-pitiavana satria manana ny safidiny tsirairay. Saingy moramora kokoa ny anorona ny olona rehefa tsapana fa tianao sy manaja azy ianao koa de mangatapy-pamelana aminao amin'ny fahadizoky raha miseho. Reny ary ekeko ny fonanse saingy omeko fanadinana ray hafa se anapory fonse ny tena fahaizany se. Misaotra indrindra raha miseho.
Joany. Tena avitra ihany. Arabaina Joany. Zany mahery foana tanàna. Arabaina zalahy. Ahoana ry Joany? Ny fitiavako anareo aloha nge no nasaiko nanao sorona ny aiko sy ny fiainako manontolo e. Sitraka hoety matory letsy afaliana raha matsiaro tsisy isorana letsy zany zalahy. Fa zao efa mivory ihany sika indraindray rehefa mangataka fanampiana amiko reny nareo indrindra amin'ny resaka fianarana. Ary tsapako fa tiatsika ny meona-pifaliana. Le izy aloha mahafinaritra e. Miambolo lalao ataontsika miaraka. Ka zao ary Tralimaly. Zao ary zalahy. Lolovoko. Ikenareo ve aloha tsy atapahany feonantsika isan-kerinandro e? Ekeny e. Zao koa e. Ikenareo koa ve ny vondrona ho lasa fikambanam-pifaliana? Fikambanam-pifaliana ahoana zany? Zany hoe zao e. Zany hoe fikambanan'ny ankizy milalao akafaliana, mivavaka pifaliana, mianatra-pifaliana, mifankatia kitsipo. Ka ahoana ikenareo ve sa ahoana zalahy? Ekeny raikitra. Eny ary tsisy olana. faly amin'izany valiteninareo zany. Ary satria efa neritreritra mafy an'ity fikambanantsika ity de tapaka ny hevitra fa asitsika fitsipika kely ny fikambanantsika. Eno tsara ho atsika rehetra zay tonga aminao anatin'ny fikambanana io ary sy ho an'izay tia hanaraka azy de tsy manavaka niza mihitsy sika fa ireto telo reto kosa no fitsipika tsotra de tsotra ifampizatsika. Ahoana? Tovy ary président. Zao ary ny voalohany de tsy manao fietsika na fiteny mety ampitsanga menatra ny kristianina. Izay ny voalohany. Ary ny faharoa manefa ny didy ara-pianarana sy ara-pivavahana. Miangona foana zany. Ary ny fahatelo farany mitafy hafaliana foana e. Ekenareo very zalahy? Ka anoizatsika ny hafaliana efa natomboka de manomboka mifaly zany. samy maka-toerana fa hampafaly anareo amin'ny alàna fampisehoana sy karazana fanovahamaso ihany e. Sotra Joany. Samy maka-toerana. Faliana sady ny président io. Ka ino misy kopa tsy misy ninina e? Tsisy ninina e. Sy ninona. Inona nefa no miraraka avy eo rehefa sy nalamba fotsy eo amboniny. Zao ndray ary ty ndray boaty ndray ty boaty tsy misy ninina. Sady misy e. Io ary jereo hitanareo. Hitanareo ve? Asa ty amiko telo fa tsy mahita donginy. Angeny anao manatody ro boaty. Iny ary ny atodiny boaty e. Inona moa na marana antsika ny fivoriana isan'andro zalahy? Vavaka. Za indrindra vavaka fahatsikisana ny masony Maria indrindra. Izy koa no manelanelana antsika amin'ny Jesoa. Vavaka ho antsika izy ary de tojoany amina ray pahary zay angatahantsika avy eo. Tsy alahady androany to tsy misy tonga ny lalao sy ny vory zalahy. Ary nakaiza daola ary. Olo ty Joany. fa nakaiza daola zalahy sasany. Natao bengonana ankeo azy anely ty tena vitsy mihitsy ny tonga e. Tsy malala andreny no. Randray noro Joany zany. Nisy bankinga alaby zay tonga ato tanàna tany. Voa. Nanomboka ovina. Efa nanomboka maly. Nanomboka maly. Fa sady mahavariany zany amin'ny zavatra ataony eo no sady tena izy zany miantsy ny ankizy mihitsy hoe ifaninana aminy fa tsy misy sary zalahy. Izy zany mafy be mihitsy ne. Mafy be ahoana le ty zalahy? Efa hoe mafy be ko. Ndonge iaraka ijery azy ndo tsika iaraka ijery any sady toa aritra eto kery koa ny le olona voatonga io. Aritra eto? Andao ary hoe ho jeremy zany zava mahatalanjo nataony zany. Ndaoko. Ndao ary. Tena ho potika mihitsy ny fikambanantsika raha manao fampisehoana isan-kalahady le rika. Marina
Ka tsy misy mandresy azy tsinona dia manara-po izy. Tokony misy mihitsy raha amintsika mandresy azy e. Dia apetraka tsara ny fepetra hoe raha resinay ianao dia tsy maintsy miala amin'ity tanàna ity. Inona no toralisany amin'izany ka? Efa nandrisan'iny olona matanjaka be. Iny koa ve dia matanjaka amin'lisany ka? Ila ve le tsy voandray 17 taona? Izy efa 4 taona. Tsy ho tonga sainy eo fe fotsiny la. Za ndray lesa aloha dia tsy manaiky resiny zany raha resaka azakazaka fotsiny ohatra ka. Olona efa zadra raha be ngely ty. Dia maninona? Tsy misy mangiditra andramana zany zalahy. Eny zalahy, naresy tokoa sika saingy zao no lazaiko anareo rehetra. Rehefa mino le ty hoe andresy miasa aingana ny loha ary ampiasaina ny afetsena andresena fa tsy anambakana zalahy. Ary ahoana nataony Joany tamin'le azakazaka voalohany? Sotra fotsiny zalahy amin'iny sotra fotsiny iny e. Tsy miramarama rehefa manao azakazaka lavitresaka sala amin'ireny fa tsy tsinona ny aina resahana amin'ny fotoana aoriana. Nen'le ry nenariana am-boalohany ny heriny. Izy kosa na mivoatra be. Iny botrikiny le ry ary resoko lavitra indray avy eo. Tamin'le vikina mandingana indray ilay renirano indray zavatra tsy fanao ny lahatra amin'izay aza no tsy maintsy ataony lako. Raha vao misy azo milay ororana nanoerana azy dia any la manararoatra. Marina zany. Iny aloha azo indray nefa polirana nova mifanampy. Fa le fanotelin'iny koa ngy tsy napoziny. Tsy napoziny hoe ho resy izy. Efa fanaoko letsiny amin'iny zalahy. Efa fanaoko ireny mampivezivezy, mampandihy azy, mampifindrafindra ireny. Efa nomanao fa hitan'ny lisany tsara koa no fahaizana mampiasa saina tamin'ny fananana saina ataoko farany iny. Ay le mianky zay mahatonga ny tongony akaiky ny tendrony azo indrindra ozy le ry no mahazo ny loka zato lira. Vanaka mihitsy za ro vanaky. Efa hitako izy fa nitsingilahila mihitsy nge tamin'iny e. Efa saika ny enjera aza. Fantatro zany fa atreo amin'ny toerana io ny farany mahazaka dia teo no nahitako hevitra hoe ndeha tsingoloka dia lohako natao ambany ary tongotra natao ambony dia iny resy ray metatra iny ny vitan'le dalako. Inona fa tsy dia mafotsy indray zany le ngiankiny iny vita maty. Eny e. Na resy sika saingy somary famaizana ankolaka ihany noho ny fandrebirebena loatra atsika. Ka andao verina ny volany fa asantsika miantoka ny sakafontsika le ry e. Marina Nanamafiorina sy nampirery ilay fikambanan'ny hafaliana ny fandresena inefatra metona ny saloran'ny Joany tamin'ny fifanana nisy ilay kingalahy. Niara-nitsangatsangana izy rehetra apray fikambanana no ny tonga ny fotoana fialan-tsasatra. Tetiny vohitra manodidina ny Tsiry. Tongatra ny Turin mihitsy aza ny dihy ka sambany mba nahitany Joany ny Turin ilay iray mivohatra fanta-daza. Efa nanenika ny 17 taona ny Joany tamin'izay. Ka nampitombo ny fahalalana zao fitetezan'ny faritra misy azy zao. Dia toy izay ary ny ambangovangony taom-pianarana voalohany enan'ny Joany tao amin'ny rivo-baovao mahavilombolo tao Kivy. Andro fahaefatra nandrenesanareo ny feon'ny Vero, Arliva, Jean-Paul, Arsène, Abel, Jean-Jacques, Eric, Mimi. Nototosain'ny Vero Davida Rasoamanana. Teo amin'ny sehatra teknika Tovo sy Jean-Jacques.